dia mamerina ny fiarabana ombapira rintso ho atsika mianakavy amin'ity andro paska ity a inotsika manokana hoe andro manokana androany amangin'andriamanitra atsika amin'ny teniny sy amin'ny afatra manokana amin'ity andro anio ity. Ety am-piandohana dia manasantsika tsiraray avy izahay a mba anasa manodidina atsika tsika tsiraray avy na namana natapaka zarao ty afatra androany ty a afatra paska 24 iresakitsika androany teboka tsotra tena tsotra ny hoe mamorona atmosfera ho an'ny fitsanganana mamorona atmosfera ho an'ny fitsanganana na hoe amin'ny fananganana. Romana 5:1-11 Romana 5:1-11 ary io no tazomitsika amin'ny écran ao ambadika. Romana 5:1-11 zao maka tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary raha ny fanahy izay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Avekontsika fanotroany. Ary raha ny fanahy izay nanangana an Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an Jesosy Kristy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Rehefa malala ao amin'ny tompo, raha nanompo ty fotoana ity dia sady mivavaka aina magataka amin'ny tompo hoe tompo inona indray moa zany mizaraina amin'ny tapany faharoa. Dia misy sary ohatr'izao na rehefa ny fanahy manokana tsapako hoe fanahin'Andriamanitra mihitsy no mibitsika le izao tsara tao manatoko tao hoe Jesosy Kristy dia Andriamanitra. Io tsara mamorona atmosfera ho an'ny fananganana no teboka iraisantsika. Mialohany tena hidirantsika ao anatin'izay dia misy zavatra manokana iresako aminao dia avy eo miabita makantsika satria inoko fa mahasoa teny. Jesosy Kristy dia Andriamanitra, teny izy, teny tonga nofo izy. Dia izao ny zavatra mitranga. Rehefa tonga tetỳ ambony tany izy dia nanao fahagagana be dehibe. Dia niaraka tamin'ny teny ny mpianany. Naizanaiza nisy azy dia nanaraka azy amin'ny mpianany. Mpianany nahitany hoe mitsahatra ranomasina vao miteny Jesosy. Mpianany nahitany hoe Jesosy nanangana zanaky Jairo tamin'ny maty. Mpianany nahitany zany hoe mofo dimy sy hazan-drano 2 no isaorany dia tapoko io dia mahavita mamoky olona tsy omby 5,000. Ny mpianany mahita hoe rano mivadika divay. Ndray andro raha mandeha nivavaka teny tendrombohitra Jesosy Kristy, Petera, Jaona, Jakoba, dia nahita ny tarehany nivadika tapaka lasa manjelanjelatra. Dia rehefa nahita an'iny mpianany dia rehefa niteny Jesosy taminy hoe ho atolotra ny zanak'olona dia ho mpianany sanatria aminao zany. Sanatria zany ozy izy. Ny zavatra tiako hitaomanantsika tsiraray avy dia izao. Ty somary tsy azatra anao fa mialohan'ny hidirantsika amin'ny hoe mamorona atmosfera amin'ny fananganana dia jery alohantsika izay hoe misintona fahafatesana. Inona raha lasaka nabava ny zavatra mitranga? Mila mitandrantsika tsiraray avy. Tandrina amin'ino? Tadidio fa na Kristy Jesosy ary mbola mety maty. Mbola nety maty moa zany. Nefa izy dia nanao fahagagana be dehibe. Ny dikan'izany zany dia izao. Raha ilay be voninahitra indrindra mbola afaka no faty. Tahaka ny ahoana amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Raha mieritreritsika hoe ka zay fa manam-bola be, fa milamina be, zay tsy manana olana zany. Ka lasaka nabava mila mahatsiary foana tsika fa izao na Jesosy ary mety maty. Ny dikan'izay dia izao. Ny zavatra rehetrarehetra ao fiainantsika io zany afaka ny
ho faty adinontsika indraindray hoe le voly tiany mety ho faty mety ho ravy le zavatra ireareako rehetrarehetra hoe mety ho faty mety ho ravy afaka manontany sinoa ianao ny italiana ny amerikana ny frantsay ankehitriny fa indraindray le mieritreritra azy hoe tena mahe iny mihitsy ndraindray no anaporofon'Andriamanitra hoe na mieritreritra ary ianao hoe tena mahery mety ravako ianao maty fa izao zavatra mahafinaritra Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty ahiditra amin'ny fampianarana amin'izay tsika satria le zavatra nampidiriko tao le zavatra mba ampitonga antsika hieritreritra any an-tsaintsika tsirairay avy ihany hoe tena mila mitandrana amin'ny zavatra rehetra tsy afaka mirehariana na inona satria nahoana na Jesosy ary mety maty zay za moa izy mila mitandrana tsy afaka miankina amina na inona akoatra ny Kristy Jesosy lay velona manak'izay fa na zay irehariana rehetra ary afaka mofaty hiditsika amin'ny teboka manokana amin'ny hafatra ny fanahin'ny fananganana mamorona atmosfera ho an'ny fananganan'Andriamanitra zao baka ten'Andriamanitra averytsika fandroany famakina azy ara ny fanahiny zay nanangana ny Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo dia zay nanangana Kristy Jesosy tamin'ny maty no amelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny zay mitoetra ao anatinareo ravana malala spécialité an'Andriamanitra ny manangana itona dia teanonona teny ho antsika tsiraray avy hanangana fiainanao manokana ny Andriamanitra isy fananganam-piainana zay mbola tsy nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao sy ny ankonanao ane anomboka ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao sy ny ankonanao amin'ny ara-panahinao ara-panahin'ny ankonanao amin'ny ara-bolanao ara-bolan'ny ankonanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa zao zavatra mahagaga raha ny fanahy zay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty no ao anatinareo dia zay fanahy izay ihany no amelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahy zay mitoetra ao anatinareo resaka zavatra tena tsotra be androany ny fananganam-piainana raha lasaka anabavy dia spirituel fanahy no nanangana an' Jesosy Kristy ary le fanahy no ao anatinareo izy izy dia izay fanahy izay ihany no anangana anareo ny fananganam-piainana zany tsy resaka autorité hoe fahefana hoe raha vao fananganana zany dia fahefana nao ka lasaka anabavy raha mianatra ny baiboly tsika dia zao zavatra lazainy raha ny fanahy zay nanangana ny Kristy Jesosy zany hoe raha ohatra zany ka maniry fananganam-piainana ny olona anankiray ny fananganam-piainana dia ara-panahy fanahy no manangana fiainana aveko farany fanahy no manangana fiainana zay fanahy eo amin'ny fiainanao no manangana na mamono ny fiainanao raha fanahy manangana ny eo amin'ny fiainanao dia hitsangana ny fiainanao ray manontolo raha fanahy mamono ny eo amin'ny fiainanao dia azagaga raha ho ramo amin'ny fiainana ray manontolo satria izao raha le fanahy no eo raha le fanahy manangana no eo dia mitsangana raha le fanahy mandrava dia mandrava zay mahatonga ny hoe amin'ity andro an'io ity dia ny ao anatin'ny foko dia ampianatra antsika tsiraray avy ilay hoe mamorona atmosfera ho an'ny fananganana raha ohatra zany ka hamorona atmosfera ho an'ny fananganana isika ny tena marina zany dia izao mamorona atmosfera ara-panahy miantso an'ilay fanahy fananganana sy mamena ny fanahy fananganana hiaso eo fiainantsika zay tika satria nahoana ilay fanahy no manangam-piainana
raha isika zany somary balancé kely le izy le afatra hoe raha ohatra ka tsy mamorona atmosfera ho an'ny fananganantsika fa raha ohatra ka le fanaman-drava no antsotsotsika amin'ny fiainantsika tena etsika vao rava tsy etsika vao potika andeha ho aizy intsony moa raha lasaka anambavy eo raha vao miteny negativa tahaka zany ianao ny teny dia miantso fanahy zay le hoe mamorona atmosfera raha vao mieritreritra fampitena sy faharavana foana tovavy kely anankiray ka lasaka anambavy isan'andro izy isaky ny miady amin'ny olotiny izy dia hoe za monteny averimberiny foana isaka mba miady isaka mba tsy milamina ny fiarahan'izy ireo ndray andro tena tao anatin'ny filaminana tanteraka ny fiarahan'izy ireo taitra be lay tovolahy le olotiny le tovavy fa tapika teo namontena le vehivavy kaaka hoe fananininy dia hoy izy tao an-trano tsy hay nefa telo zay samy falifaly be dia tapika teo dia mifokofoko be dia nakany amin'ny efitrano tany dia zay nehetrehtreo tany amin'ny efitrano fotsiny izy ka izy ka tao mihinana ny fanafody ketraketra tao ny antony ka lasaka anambavy dia izao namorona atmosfera ho an'ilay hoe za monteny zay tena maro zay atmosfera io ihany zay fanahy manaraka eo any zay fanahy mitoetra eo ihany zay mitraka tahaka zany koa ka lasaka anambavy ho an'ilay olona tia manonona fanozonana ho an'ny hafa tia ozona loatra izy ny baiboly dia nanody azy zany raha ohatra ka maniry fanahana fananganantsika nangana ny fiainantsika aoka isika tsy aniry mihitsy ataontsika sanatria ambavantsika ny aniry faharavam-piainana ho an'ny hafa na dia ho an'ny olona zay mitoetra ho fahavalosika aoka tsika tsy ifaly amin'ny faharavan'ny olona zay manodidina atsika na le olona tsy tia atsika satria nahoana zany zavatra any dia mamorona atmosfera raha mifaly ianao raha mahita olona rava dia miantso fanahinina zany ianao fanahiny faharavana hoe falifaly ianao iny fa nivarim-pananana iny fa tsy nanana sakafo tsony tao an-trano teanao aminy eo zay zay teanao vava aminay foana ka angatsy malala anay fa zay ny zanak'Andriamanitra ka lasaka anambavy eo ka lasaka anambavy isika dia tsy mahazo mifaly amin'ny faharavan'ny hafa mamorona atmosfera zany miantso zavatra eo amin'ny fiainantsika zany miantso zavatra eo amin'ny fiainantsika zany ainao ny atmosfera nosotomin' Jesosy eo amin'ny fiainany zao ny zavatra nytenenin' Jesosy Kristy rehefa tonga reto miaramily reto amono azy reo olona marobe faly amin'ny fahafatesany dia zao nytenenin' Jesosy Kristy raha eo mamela azy fa tsy fantany izay natao ny tena marina zany dia izao na dia reo olo reo ary mifaly amin'ny fahafatesany hoe amonona Kristy mbola nanadio ny atmosferany any laza hoe raha eo reo olo reo tsy manonona fahafatesana ho an'ireo fa manonona famelan-kelika ho an'ireo zay reo namorona atmosfera raha ohatra ka isika tsararay avy zany maniry fananganana eo fiainantsika le fanahy ny fananganam-piainana tsy afaka miaraka amin'ny fifaliana ho amin'ny faharavan'ny hafa tsy afaka miaraka zany na fampitehan'ny olona mifaninana aminao tsy afaka miaraka zany averimberitsika foana hoe isika dia mila mamorona atmosfera ary zay atmosfera spirituelle forontsika no miantso an'ilay fanahy ho avy eo amin'ity paska ity za mino hoe ity paska hotadiditsika mandrapahafahantsika tsika tsiraray avy satria nahoana za iny fa ao ambadika ity paska ity dia isy fandresena goavana be eto amin'ity firenena ity ary ho an'ny kristiana rehetra za tena mino an'izany raha nanomboka ty taona ity dia hoy aho hoe 20/20 ty taona ity ho aho fa nitsindriko manokana tamin'izay tamin'ny réveillon ary zay ketraketa atao dia natadidy hoe 20/20 ia ho an'ny kristiana ho an'ny zanak'Andriamanitra fa ho an'ny olona tsy zanak'Andriamanitra kosa dia iamafy be ty taona ity za te hilaza aminao amin'ity taona ity ianao kristiana
ahita fandresena mbola tsy hitanao hatramin'izay anie ianao, ahita fananganam-piainana mbola tsy hitanao hatramin'izay ianao, fa izao manomboka amin'ny tsy mifaly amin'ny faravan'ny hafa. Ahoana ny fiantsoana ilay atmosfera ataovy tamana ao fiainanao ilay fanahy fananganana. Ny vavanao ataovy vavana olona mpanangana. Ny vavanao tsy manabaty ny hafa fa manangana ny hafa. Ny teninao manangana ny ara-panahynao. Ny teninao manangana ny fiainanao. Fa rehefa manana teny manangana ianao anatin'ny vavanao, ny teny manangana dia miantso fanahy mpanangana. Zay tena marina. Zay ilay hoe mamorona atmosfera. Andao foroantsika ilay atmosfera mba hahatonga ilay fananganana eo fiainantsika tsirairay avy. Fiainanao ray manontolo mihitsy, fiainan'ny ankonanao tonga dia tonoina hoe tompo ianao ilay mpanangana. Mpanangana fiainana ianao. Lazao mihitsy mpanangana fiainana ianao Andriamanitra. Za tena te hilaza amintsika tsirairay avy. Raha Jesosy ary vita ny fanahin'Andriamanitra nanangana azy tamin'ny maty, za milaza aminao ianao izay ao amin'ny Kristy ho atsangan'Andriamanitra manokana ny fiainanao. Mpanangana fiainana izy, mpanarina fiainana izy. Mba tiako ianao miaigana izay mihitsy hoe mpanangana fiainana, mpanarina fiainana. Fa izao nalasaka nabavy mila mamorona atmosferantsika. Dao tena ataontsika tamana ny fiainantsika ilay fanahy fananganana. Amin'iny satria ny fanahy fananganana dia fanahin'Andriamanitra. Dikan'izany zany ny fiainako tokony ataoko fiainana mety amin'Andriamanitra, fiainana manambatra an'Andriamanitra, fiainana midera an'Andriamanitra, ary mba hahatonga n'ilay fanahy an'Andriamanitra hanangana dia izao hanangana fiainan'ny hafa, hanangana fiangonan'ny hafa, hanangana olona hafa. Na olona tsy tia ary alasaka nabavy eo manangana azy. Mpanangana ianao. Andriamanitra ny spesialy. Inona masety spesialy an'Andriamanitra? Olona tsy tia azy. Hoy ny Baiboly hoe zay sika fahavalo taloha, sika zay milaza antsika hoe fahavalo taloha, isika indray no atsangana. Na olona tsy tia azy ary atsangana. Za milaza aminao raha hiantso ny fanahy fananganana ianao, na ny olona mangalika anao ary ampio izy, atsanganana fiainana, areno izy. Zay ilay hoe mamorona atmosfera ho an'ny fananganana. Raha mpitodra ianao, ny mpanohitra ianao atsangana izy. Mpanohitra ianao, ny mpitodra atsangana ampio izy. Andaontsika tao ty firenena ity hiantso fanahy fananganana, tsy fanahy fifaninanana na hoe fanahy miandro ny olona tsy ahomby. Zany manko ny malaza, miandro ny hafa tsy ahomby mba hikritikena ny hafa mba tsy ahomby, miandro ny hafa mba hiteniteny foana mba hikritikeko ilay teniteny foana. Non, rahalasaka nabavana, ny fanahy fananganana dia mitaky atmosfera na fananganana. Ary zany kristiana hitsangana fiainana ray manontolo. Apetrao ny fonao tananao dia raha zao hoe fanahy masonao, ianao ilay fanahin'Andriamanitra velona, ianao ilay fanahy manangana, ianao no manangana ny fiainako, ianao no manarina ny fiainako ray manontolo. Fanahy masonao, nisy fotoana atmosfera hafa tamin'ny fiainako, ifonako raha mifaly tamin'ny faharavan'ny hafa, ifonako raha niandrikendritoana ny hafa ako, fa manomboka androany ho mpanangana fiainana amin'ny anaran'i Jesosy. Mpanarina fiainana ianao, mpanangana fiainana ianao, tsy misy zavatra tsy hainao atao, tompo mimanao azy. Mpanarina fiainana
fiainana ianao sady atsoitsoy panarina fiainana iana panangana fiainana iana tsy misy zavatra tsy anao atao tompo mino anao dia mbola vegnena azy ao vavaka zao tompo ny ankonako ny tokantranoko aoka atamananao ilay fananganana no anangana ny ankonako no anangana ny tokantranoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aoka tsisy fanahafy azo fanao ny fiainako ambarako amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fahaveloman'i Kristy no mitaratra ny fiainako ilay fanahy izay manangana an'i Jesosy Kristy amin'ny maty no manangana ny fiainako no manarina ny fiainako ary mivavaka Andriamanitra mba tena tiako hivavaka ianao avy zao ary mivavaka Andriamanitra ho amin'ireo izay manenjika ahy ho amin'ireo izay tsy tia ahy ho amin'ireo izay mankahala aoka ny fananganana anangana azy ireo anorina azy ireo ampijoro azy ireo hamelona azy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Andriamanitra tsy mba manavakavaka ianao fa tia ny olona rehetra ianao tompo aoka ilay fananganana azo vana amiko amin'ireo olona tiako amin'ireo olona tsy tia ihany koa ho voninahitra Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompo sika rehetra na hoe amen zay ny afatra niarako taminao androany mamorona atmosfera ho amin'ny fanahy ny fananganana fa mizamy ino fa isy fananganana manokana eto amin'ity firenena ity